malala tompony lanitra sy ny tany la izy atzay ary mandrakizay mpanjaka ny voninahitra ianao le tonga nofo teto ambonin'ny tany namita ny famonjena Jesosy Kristy lay Andriamanitra tonga olona namonjy anay maty eo amin'ny asizany mba fanafahana sy famenana elokay ary natsangana maty ihany koa mba ho famelomana anay saotrany amin'ireo olona rehetra rehetra tonga eto tompo misaotra fa ianao no mitaona azy ireo ary manao izy ireo Jesosy fa tsy ho anay mamaky ny fony tsirairay avy ianao mamaky ny ao an-tsainy mamaky ny ao an-doha ianao no hiteny amin'izao fotoana izao ny feo rehetra tsy avy aminao Jesosy dia ampangininay noho ny fahefany sy ny hery nomenao tsy hanan-kery zany androany tompo malalo zay tsy nampireny ny tananao any amin'ny tsirairay avy dia tsy maintsy hotana amin'ny anaranao Jesosy ary entana manombotra zany dia niteninao ireny any niteninao lay taka ny afo mandoa niteninao lay taka ny kanota mba montory zay rehetra tsy avy aminao andory zay rehetra tsy avy aminao niteninao taka ny rano amoto zay rehetra maina sy karakainy eto niteninao lay manazava alala ny aizana sy ny fahazavana ara-panala tsirairay avy falamasina mahery tsy teny araka nofo zay tsy teny araka ny sainay zay tsy teniteny fono zay fa zay avy aminao falamasina satria falahy maro be reto tsy azo atao tonto tsy azo lalalaova fa ianao no aseho Jesosy ianao no aseho ianao koa tena ikasika zarinao zay anambara ny teninao ao anatin'ny hery sy ny fahefana ianao no ameny teny ao ambavany ary tena anokatra ny olona anambara zay avy aminao Jesosy ikasika ny tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao voninahitra ao ireny any alleloia anara Jesosy amen. Tiako zaraina fiainatsika andavanandro mitety vo hirana hoe ny olona izy mifety zany de faly fa misy teny zao baiboly manao hoe mitety fafito faharoa mitety fafito any faharoa tsara makany amin'ny tany misy fisaona anao makany amin'ny tany misy fanasana ho an'iny ny afaran'ny olombelona rehetra ary ho velona handatsaka am'izany misy anao hoe tsara makany amin'ny tany misy fisaona makany amin'ny tany misy ifahita fa ho any amin'ino izy ny afaran'ny olona rehetra da mety fiapoana zany tena tena hoe za manokana tamin'ny Kristy fahorina ina nampikasika anao manokana akaikysia tsika raha mijery mojapeo mijery mena manjery de rehefa ny gazety tena tamin'ny GMJ teo da hoe fafatesaka fa mijery gazety tsika tamina maiky misy fomba vanon-jato ary ataoko anareo statistika roa ny mpilamaty isaky ny ray segondy tany 8,5 sy ray hetsy isanandro 7,20 tapitrisa isanandro isan-tombo ny amin'ny tombanao manahy satria tena namia maty ny aretina miabetsaka ny olona miareraka asika rehetra hoanazy manao baiboly dia miteny hoe fataky ny velona fa mifaty izy fa ny maty kosa tsy mararana inana iny fatatao zany fa mifaty koa ianao ary zay mahatonga ny Salomona miteny hoe aleo makany amin'ny tany misy fisaona satria amin'iny ny afaranao dia ndetika koa ianao rehefa misy maty eo akaikinao fa mandeha ny fotoana mandeha ny andro mandeha ny mandeha ny vola dia adio indray teny amin'olo izy mifaty rehefa ndeha vitsaiky misy fitsarana olaza babile koa fa ny olona dia tsy manana fahefana ny andro afatesana ary ny olona tsy afaka mampitombo ny andro iainana misy fotoana nametraka an'izay fanontaniana izay tamin'ny Jesosy ny olona
misy olona vonono tomaty dia nataony tamin'ny fanaty tamin'ny rano. Dia misy olona koa nianjelany tilikano dia maty. Dia tonga ny olona miteny tamin'i Jesosy hoe hoana Jesosy, ahoana mba fahitanao an'ireny olona maty ireny? Satria tsika ny tonga tika amintsika raha vao misy an'izay, tsika manontany foana fanan'inona izy? Accidenté fanan'inona izy? Ana raha efa ela be. Zany rehefa antsika valy tenin'i Jesosy, Luka 4:11. Ary tamin'izany andro zany dia misy sasany teo izay manambara tamin'i Jesosy nanome Galileana izay naharo amin'ny Pilaty tamin'ny fanatany ny rano. Fa Jesosy namarika no tamin'io. Ataonareo na fa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra ny Galileana rehetra satria mizon'izany zavatra zany izy. Tsy ahoy izaho aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana takazo koa ianareo rehetra. Ary reny valo amby folo reny izay nanjerany tilikano sy hoany ka maty. Ataonareo fa mpanota mihoatra ny olona rehetra reny izay mino Jerosalema reny. Tsy ahoy izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana takazo koa ianareo rehetra. Ary nanao fitamaro ankizy hoe misy olona namina viavy nambela teo tamin'ny loza. Dia nankeo izy mitady ny votaminy fa tsy nahita ka dia hoy izy tamin'ny mpambotrany tamin'ny loza, indro efa 3 taona izay aho nitady votaminy aviavy fa tsy nahita ka pao io nahoana manimba ny tany. Fa ny famboatra namarika nanao tamin'io tonga avy anao ihany izy amin'ny fotoana ity manam-piavy manodidina azy ka Jesosy angamba mbola moa izy fa raha zany izy tatonga ihany. Izy tonga tamin'ny Jesosy manambara izy tafatesana matsaravina tamin'izany. Nona ny olona natofanaty izy tafatesana matsaravina tamin'izany. Misy olona nianjerany tilikano fa tilikano zany to meurtre maty. Hitantsika koa zao misy fahafatesana findabe matsaravina tamin'ny vaovao tamin'n'Amerique nianjerany izay misy olona valinjato. Misy taona mitoromatritsentera telo ela be. Afaka mitantara hitanao ianao mahita amin'ny mena aman-jery, mahita koa ianao esaky zavatra takatr'izay. Dia manontany Andriamanitra tsika hoe kanahoana no voky zany. Inona navalin'i Jesosy tany? Naverany Jesosy fanontaniana tamin'ny mamakamo. Raha tena misy Jesosy hoe fahita tsy ianao maty. Fahita tsy ianao no nianjerany ireny. Fa raha tsy mibebaka ianao, mifaty ihany ianao. Zay mahatonga Jesosy miteny nahoana ianao no mijery sy mikazo masina manao fa nitotao miany ianao tsy hitanao. Ianao efa mba nanontanianao hoe ianao nijory eo amin'ny amin'any dia ahoana? Efa misy fahafatesana Andriamanitra tsy mikely hoany maty fa hoany vely. Efa nanontany anazy ny Sadiseo ny teny hoe ahoana izy ny amin'ny fitsanganana tena maty fa nisy olona nanambady mipity taty aminay. Dia tsy mino fitsanganana tena maty izy Andriamanitra maty miseritra anao tsy afakarana soratra masina. Sady nareo hoe nitenenina tamin'ny Mosesy le manao hoe Andriamanitra Abraham, Isaka ary Jakob, Andriamanitra ho an'ny velona fa tsy ho amin'ny maty. Ho an'ny velona. Salamy dia miteny mihitsy hoe izany maty no hideranao, izany fiainantsipa ny ankalazanao, ho an'ny velona. Apetaka antsika amin'ny fanontaniana. Raha tsy mibebaka ianao dia ringana takazo koa. Mila fibebana. Mahatonga antsika mbola tsy ringana dia tsy hoe tombonandro. Dia tsy hainy famboatra tamin'ny rokoa izay ny fomba. Tombonandro fanimbrapo izay vidina lafo. Dia da be fahasoavan'Andriamanitra. Tsika zao sambatra eto fa mety misy mieritreritra an'izava mety mitady zavatra fan'Andriamanitra. Fa mandehanany antsika mankany tany. Hitanao ny fahasalamanao io dina lafo io any. Zavatra tadiavin'olona any. Tsy mitady asa izy any. Tsy mitady lininina izy any. Mitady fahasalamana. Ary lany tapitrisa maromaro mba famivoaka amin'ny faty. Fatatao zany.
na ditsika faniny zany atsika de misy tsy mety de saosy tsy azoko ny zavatra de saosy ohatr'izao andeana koa lesika ny fikatra tsy mahita masoandro misy toerana tsy mahita masoandro masoandro raha tina maintony de misy tazitsika kehitriny faktura vidinjina lafo de lafo ela be kasoavana famindrapon'andriamanitra tombonandro ary ny tombonandro n'andriamanitra de raha ihany ny tanjony fakitsika ro manana toko faharoa manana toko faharoa dimy faefatra manana toko faharoa dimy faefatra samy avonao ny arena famorafanany sy ny fandefera ary ny faharoa satria tsy fantatao fa ny famorafanan'andriamanitra dia mitona no mibera fa nivitra ny folao tsy mibera noraketana ny fahabezinana manao na ny fahabezinana tsy ampisehoana ny fitsarana marin'andriamanitra laza misy ny famorafan'andriamanitra ka mirapoly dia mitonanao hibebaka atonga tsika amboloatra zao zany a raha ihany ny tany hibebaka ary fitoriana rehetra amin'ny baiboly dia mpanompon'andriamanitra dia fibebahana daholo tsisy zavatra teny anao Jérémie telo amby roapolo taona izy nitory fibebahana Ezekely beba miara amin'ny ratsy zao tsy rehefa misy dia rehefa kaiky ny fanjakan'andriamanitra mibebahy ianao tetera rehefa mitory a dia izy hoe mibebahy ianao dia oka hiala amin'ny fitarana karatsy fanahy ao fodina bebaka ina le tsy hoe bebaka misy taloarana tena nataony Jesosy momba ny fibebahana dia misy an'le zavatra data misy anao maro izy a lukatsokademio folo zokony sy ny zany izany misy misitaka ny ray rehefa misitaka amin'ny ray izy tany lavitra tany dia misy misaraka rehefa misy misaraka dia miakina tamin'ny tokotany rehefa niakina tamin'ny tokotany dia nasainy andro kisoa rehefa ny andro kisoa amin'izay dia tsisy sakafo dia naniry izy sakafo ny andro kisoa tsy namana dia tany avizy izy nody ny saino izy izy a izy a dia filemana amiray hiala ary ianao hoe efa nanomboka tamin'ny lanitra sy ny tany ary tsy mendrika hoe zanako intsony fa hoana vo tany lavitra any izy dia efa hita ny dadany hoe iny zavatra dia mampitafiana azy a zavatra rehetra rehetra misy tety hitatsika sy anao ny fibebahana dia tena zay tsika ny sitaka miala ary efa miala amin'andriamanitra zany mandeha amin'izay ny mosara mandeha amin'izay miala mafana amin'izay ny tedrarà dia o lehibe zanaka lasa andevo andevo zany voageja voageja faotany tsy mety afaka mihitsy hatramin'izao voagejan'ny olombelo voagejan'ny zavatra maro samy hafa dia any kisoa zany amin'ny sosa farany izay manoka fa zao nody ny saina nody ny saina tonga saina hoe tsy mety ty zavatra tsy mety ty fahotana ataoko ty mbola ty za tena mety ny efa manimbana dia miala ary itsy amin'ny vava natamoron'olona ma tsy mibebaka amin'ny vava ty fireneny ty manajary olona mahafonako salavitra tsy amin'ny vava io fanarahana asa foana tonga tsy misy asa miala ianao dia tena zava-dehibe indrindra ntsony hoe fibebahana dia miaiky fa iso eo ny sarotra ndreo tsisy olona miaiky fa iso zany tsy misy olona miaiky fa iso zany tsarovy adamo tsarovy eva raha vao nanota dia miaiky foana moa zay satria zay ny ray aman-dreny-tsika efa ninanao hoe niazo nararanao tsy nanana fa mivamianana mihina nampihinanaka dia ka zany hoe tsy fôtoko iny andriamanitra raha tsy nasianao ny vehivavy io a tsy mba ninana tenindray andriamanitra tamin'ny hoe ino zao ataona zao tsy zava linena rano dia mihinana koa tsika zany ny famonjena dia tokanan'olona biso dia sao tsy mahatan'olona marina tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary
tsy avy antsony marina fatombanota eva misy olona anakiroa samy andeha hivavaka ray fariseo ray mpamove de rehefa samy mivavaka izy ola de samy manana ny ataony anankiray a na samy traka mihitsy tao ikanjo da fitsekely tata ita tofavalany Dua aku baru itu lagi pasti. Arti Yesus menurut fanwaran itu tanpa sasa sih, nanti kita umar kalau tidak guna ya. Misalnya akan terjadi sesuatu, pak, nakai pasti, ada nakai pembeli. Dari pasti yang sangat akan pak, dan kita nawe, bagaimana tuh, sudah mau kasih matakan itu sasa, saya panggil semar. Matakan pembeli siwa. Infatti bisogna chiedere mamma, quando vuoi fare un carino, se ha scoletto, fai le pannolette più sanno che va, se sa che è andato all'altro, quando è fatta con noi, anche manco non andrà, fanno, se con noi sanno vide, ma sta di fanno, che fanno marino, non la carrera. Poi se diciamo la mattina, se diciamo le stelle così, non sanno. E lì si parla di fare, perché si deve fare per voi. Ary tena isan'ny masarotra ny tena mila fivavahana foana koa fasy mivavaka mivavaka ary zay hitanareo a Petera mpianatry Jesosy a fa niaraka tamin'ny tompokely taona any lokana am'roapolany tena zao mihitsy Andriamanitra hoe tena zao mihitsy Jesosy rehefa mibebaka ianao Petera da pahirezo andalana misy eglizy amin'ny Efesosy, eglizy Efesiany, eglizy voalohany olona tamin'izany, tenen'Andriamanitra mihitsy hoe mibeba, ary eo izy mampiavana azy. Sika kristana tena mila mihitsy, satria fibebona tsy raha ihany, tsy moany, misy telo tsy foana, misy sanandro fanandro, misy zavatra ahitsan'Andriamanitra foana, ahitsana foana. Telopolo taona anao tamin'ny tany, taon'ny Jesosy tamiko ianao, mila fotoana. Misy voapaso eo dia zao anamarikely ary zay masarotra amin'ny tsy hoe mivavaka. Za efa natao politika io, za efa navita ty, za efa zao ohatran'ny Jôba. Any ka nikapohan'Andriamanitra mafy be Jôba satria eritreretany tena marina ny Andriamanitra. Fa ny anankiray izy a tsy nasany traka fa niondry fanekeny zany. Ary volazany Jesosy mihitsy hoe ny anankiray dia vao nidina avy tany an-trano, tany am-toerana zany hoe nidina izy, nidina ambany dia ambany. Efa mamarina no mila anankiray mijo. Tsika ny tena mila fibebana. Ary fibebana dia volazany Jôna mihitsy hoe mamoaza vo ny fibebana. Misy vokatra. Fruit. Zay ny afatarana ny tena izy. Mibebaka ianao, aiza ny vokatra. Misy vokatra, ary zay mahatonga Jesosy tonga dia nitohizany izy tamin'ny mpamboly, tamin'ny mboloboka aviary. Mitady voy izy fa tsy nahita, telo taona. Saika fito taona tsika kristiana. Saika fito taona tsika mipetraka tamin'ny sezy. 20 taona, 3 taona, 10 taona, 10 taona, amam-bolana. Andriamanitra tsy mitady ravina, fa Andriamanitra mitady voy. Ravina zany mangidy, tsisy olona mihinana ravina. Voy ihany ilaina amin'ny hazo. Satria amin'ny Baiboly dia ny olona dia atao tahaka ny hazo. Vatontsika ny salamy voalohany dia zay ny teneny sambatra izy dia olona izay tsy mandeha amin'ny lalana ratsy farany. Fa ny lalana Jehova saintsaina Andriamanitra tahaka ny hazo amboleny ambonin-drano izy izay mamoa amin'ny fotoana ravina ity tsy mba hazo. Tsika zany atao Andriamanitra tahaka ny hazo. Ny azahoana voy zany hitanao ray andro hoe mamboly ianao rano dia rapitso. Tsy possible zany. Any mifaritra atsimo iny eo moa le manongana letsia toetry tany. Dia io letsia rehefa mbolena eo amin'ny telo taona efa taona eo vao mitsia, zay vao misy voly. Fa alohan'izay mila miasa be mpanao azy, miasa tany, mamboly, ohatrany koa vanila misy voly. Afaka misy fotoana zany. Dia misy fotoana ny fiarana amin'ny taona, misy fotoana ny voly. Mba tena zahotsika voly tena izy zavatra tsara mifankatsy.
voalohany iny aloha antsoina hoe voafafy. Fa ro manarak'izay mila tany, mila rano, zay. Fa ninina zavatra lety teo ambanin'ny tany, ambolerinao, maitso foana no mivoaka avy eo. Tsisy manga zao. Zay le raviny zay. Volazan'Andriamanitra ny matitota kely ambinifolo any mivoa, tenin'Andriamanitra mivoa. Tsika ny tany. Dia misy izy misy izy namboly, farifary, voratsy. Zany hoe Satana koa misy voafafiny amintsika, teny tsy izy. Fa mivoaka avy eo dia ravina takany ravina kristianina ihany. Fa mandeha fotoana dia mampiavaka an'ireo dia ny tena tonga dia Jesosy tandehanareo amin'ny mpaminantsanoka izay tonga anareo izay mitafy volon'omby nefa ny ao anatiny ambodiny toa. Mivoany ny ahafantarana ny azo. Aza sidoka amin'ny zavatra rehetrarehetra tsika hoe mahery ty sy ny maty atsika. Mivoany ny ahafantarana ny azo. Manoty avy avy songisongy vao izy io. Hatrany voalohany tena mihitsy dia tsika tia an'ile raviny. Ravina zany fanaovana Jesosy izany mialy tapo eo izy. Ohatra ravina viavy zao ranomaksika nahitany Jesosy ny Natanaela izy hoe niaraka teo amin'ny ravina izy miafakafina zany. Fa dio rehefa namoty Adama dia naka ravina viavy. Dia tsy ravina viavy ihany fa niafina tao anaty hazo. Rehefa namoty izy zany dia nitady hevitra ahafahany miafina an'Andriamanitra dia miravina. Ny fisehoana, ny fombafomba fivavahana lazay fazaketry. Ravina be fotsiny, tsisy ninona mihitsy, maty, tsisy vo. Tsy mila an'izay Jesosy. Mila vo. Satana tamin'ny voalohany rehefa namitaka nefy izy dia nivahiny tenin'Andriamanitra. Zay ny voratsy zay. Misy olona zao miteny hoe any ivelany any izy izy tsara pôzy be le voankazo fa matsatso tsisy tsinony mihitsy. Satria manino? Satria amin'izao ny olombelona efa manampaina dia mivahiny le voafafy zany. Efa lasa tsy araky n'Andriamanitra toa efa modifie. Dia tsisy mihitsy. Zay no mahatonga conseil be dia be lahy. Zany hoe raha vao modifienao hoe tenin'Andriamanitra io raha vao tsy araky ny tokony izy io tsy tena le izy arary ianao ary tsisy vo mihitsy. Mitidoroboka ihany ianao. Fa tsisy mihitsy. Hatramin'ny voalohany, hatramin'ny fambolena, hatramin'ny fahazana voa, mafy be ny asa. Ary tsy mora mihitsy. Zay ny tenen'ny lalàna teny tamintsika teo hoe zany irakanao anindry. Anindry zaka tititihitsy narary tamin'ny zavana ny tenin'Andriamanitra marina zany. Satria dia izay tamin'ny anatina religion. Narary. Satria misy voratsy koa dia tsy maintsy hongota. Fombafomba tsy izy rehetra hongota ny solona. Dorana mihitsy. Amantenika le mpamboly reny rehefa andeha izy amboly amin'ny tany tena tany mbola tsisy niny misy ahidratsy vita avy eo. Asolona iny tatsahany. Avy eo dorany amin'ny hafa. Eo izy makangady n'omby trongisiny. Avy eo izy feno rano be mba lemilemy ny tany dia trongisiny ray. Efa fotoana mety ray taona izy vao mahita manomboka malemy zay vao mamaky. Takizay koa nataony Jesosy amintsika. Amin'ny voalohany no mafy. Ny teny tsy maintsy afaka. Ny teny mahery. Anisany anankiray koa dia ny rano. Mbola tenin'Andriamanitra ihany. Ny rano zany tsy hitanao ny toerana avy. Dia hoe miteny vohatra misy rano fa inona ny ataonao midina. Inona zany nampiazo rano lalam-bava any amoron'ny rano. Zay ohatsy le amin'ny salamo teo hoe tahaka ny hazo izy aorony eo amoron'ny rano. Inona mipetraka ambany. Fanekekely. Fa tsy mitapoka voa. Isan'andro mila tony rano. Tsy ndray andro mamaky tenin'Andriamanitra. Tsy isan-kerinandro moa zany hoe isan-kalady ilatsika zao e. Fa isan'andro. Misy olona tsy mihinana tenin'Andriamanitra. Zay no tonga Jesosy ny teny faharoany iny hoe ho an'ireo tsy malala izy dia mila fafy teny lalabe. Ny lalabe zany foarany mitsakitsaky ny teny. Zany hoe fonao ao daholo ny rehetrarehetra. Mora idirao Satana mazava tsisy
fiarovana mihitsy. Dia faharoa izy natao teo ambony vatalampy, dia vatalampy raha mandika nareo vatalampy misy tany any aty ambony sasany fa vaty ny atao ambaniny. Dia miletiky iny voiny sy mitombo satria vaty ny ao ambany. Zany hoe olona le mandeha amin'ny sentiments ny tena Andriamanitra. Dia taitaitra fotsiny amin'ny teny ahy marina be sa mahafinaritra be le teny. Tonga amin'izay fanenjeny haka position iny moa ny ten'Andriamanitra. Tsy hitanao. Satria misy fanenjeny ny teny iny. Afaran'izao za mijoro ianao zao sy ny manana maty tena maty ny mantsoro fa mitolana. Satria ianao kely madinika hiady amin'ny manga ohatr'izy ny ten'Andriamanitra. Manga mahery. Efa olona efa nandala ampianarana amin'ny Baiboly. Olona efa netezana atao anatin'ny fampianarana. Enjehany ianao. Ny fahatelo izy dia miandro izay manahy amin'ny fiainana. Miara anaty lerika tena anaty tsiro izy. Io koa mangeja ny teny fanahina amin'ny fiainana io. Manindrona io. Satria manindrona, satria mandeha amin'ny tamin'ny masiny fahatsapana. Fahitana fa tsy tonoana. Zavatra hitanao hafa, tena tsy maintsy zao, tsy maintsy piasa, tena be. Tsy mandeha amin'ny fiainana. Fa le tena ny tombo izy ny tombo dia ireo izay mahalala. Tena matokaka tena izay. Sasany teny toleno, vontoleno zabe. Mila malala. Fa raha tsy malala, zay mahatonga hoe ringana ny noho tsy ny fahalalana. Tena tena olona tsy malala, any ka voafitaka. Teny zaraina amintsika zany mila haitsika, mila fantatsika. Ny fandetena ny voiny raha mamakytsika ny amin'ny kolontsaina tokadimy ambin'ny folo izy ny fotoana riadara izay afakinao izy tsy ho velomina fa tsy maty. Raha te hamompatra ianao, mila maty ato. Io le tsitsika mosana. Maty amin'ny filana, maty amin'ny mofo. Solution-tsika zay foana tsy misy rerera tsy miazokizan'ny Jesosy satria miazokizan'ny Jesosy iny manombo antsika amin'izao tontolo izao. Maty eo tsika. Tsy omena antsika zany mba olona zany Jesosy mba omeo ohatra hoe trano ohatra. Zay fotsiny exemple trano. Tsy izay mba omena Jesosy. Tsy omena tanao avonoko mihitsy ho filano trano. Fa Jesosy mba omeo zay mety filantsika io. Nona daholo io aloha. Zay vao mitombo. Fa ny teny hoe zay izy dia maty isan'andro isan'andro. Lalana kristianina lalana midina. Izay tsy fampianaran-diso ny akoatr'izay. Makany amin'ny fahafatesana io anaty ady mandrakariva. Rehefa maty tanteraka ianao mety tomponao ihany ny trano. Satria ny finoana rehefa tsy mitoboka mihitsy. Fa raha dia izao ianao toriana trano mitsetsika be ny filanao. Any rehefa atao mahita trano ianao dia tsiritra trano. Any ka tsy vaholana aminao toriana amin'izany. Satria maninona ny teny an'izany? Be da be fampianaranao ohatr'izany. Dia tsy izy. Fahina teny gaza malala. Lalantsika kristianina marina dia azo fijaliana. Izay mamono ny tena, mamono ny mofo, mamono ny filana, tsy etsiketsika. Zany hoe fitaka natao Satana. Io resaka prospérité io vao. Io ny ancien modèle, izay no filazava. Fitoriana ancien modèle io natao Satana tamin'era fa mbola mahomby ankehitriny. Satria nandeha Satana tamin'era. Tsy fahatetona io izy tamin'ny andro dia sokatra masina io. Dia nijery aloha izy dia nitsiritra maty iza mahatsara tonga fahendrenany. Zany hoe le apparence le tsara nandray izy dia mihinana ny filana rehetra metsika atao daholo. Jery izy mahafinaritra be ohatr'izay zay filanao tsy anakidy. Masonao, ny olonao, sofonao, kasianao. Amin'ireo foana Satana no miasa amintsika. Izay ohatra satria hoe nanitsy zavatra izay foana, na telefona na iny zavatra manitona foana mampikasika anao hita be. Hoe ratsy reny atoy fa vahoana kristiana dia mimbona amin'izany. Fa tsy mietsiketsika intsony ianao zay vao mamono. Ary fijinjana tsisy olona mijija voankazo manta. Ny fijinjana dia tsy maintsy masaka. Ny fijinjana dia tandidina intsony eo ilay vomoa ihany koa na mafina. Résurrection ny velona sy ny maty. Ny olona enlevé zany dia jerenina ihany koa dia masaka. Fa tsy maty.
ary ny tena ilaina ny voankazo tsy mipotra mihitsy ny voankazo tsy mipotra milaivana azy fa tsy homatina ady eto amintsika zao a tsisy voankazo mihitsy am'regny ary takizany koa ny any ambany fa masaky voankazo io rehefa mamadiny any fa rehefa mafana ny any de betsaka ny olana zareo anatin'ny hafananao io mafanafana ny toedrara io zany tokony ampiavaka am'zay misy vovo reny jerevy tsara sôly sy filasy a fa le pikadra mafana ny toedrara tsy nanodina andriamanitra izy tena no nitiasa fanotontina tongarana etazy fa zay tsy nofa izay zava-misy fa ina ny misy tao misy fideranan'andriamanitra tao nampiavaka anao amin'ny hafa zany mampiavaka anao hoe ravina ve anao sa misy vo any am'tedrara mafana nahitana anao aiza ianao izy ny hoe mba kristianina ihany de tonga de io na zay koa no mahatonga n'andriamanitra am'teny hoe vovovonjy ny egyptiana de mety natany anyefitra fa tsy tanytanàna misy tena andriamanitra aminao hoe fa netinefitra izy de any nytenenako azy de alaika any izy any amin'ny Isaia izy zay zany hoe lalana kristianina lalana makany anefitra lalana makany anefitra mandrakarivo fa tsy lalana malana misosa be tsy lalana miantso any Moïse andriamanitra efa-polo taona izy mety mitany anefitra zay mahatonga de Jesosy rehefa mitokana de volaza mihitsy raha maty tafatra natana Jesosy de fanafaky izy makany anefitra amin'n'andrina amin'ny any any anefitra zany tsisy ininy any anefitra zany tsisy ininona hitanao tsisy ininy masinao any tsy hijery ininona mihitsy lanitra ihany sisany ivendrano de dao finoana zany sisany miasa aminao zay sisany heriny azy na hoanina mavombo la potserina ihany fabaza ona jus ara ny jus mivombo na ohatra poma mbola potserina ihany maray raha tena izy ndraiky teny ava tena zany le izy zay de zay lalana inona moa le vody raha mamaky sika migalakiana be da be mapitsina kely zay de efa enina foana ihany zao fototeny zao fa aloha virana foana ty zay teresina foa atsika kristianina ny bavy alakiana tokabila de mifanamborokolo fa nivokatry fanakosa de fitiavana family fiadany fahato famorafana fanaovatso famarinana famelepana faolonako lalana maroatra izany saka mamaky inona de raha mbola fotsy fonao a misy tsy amananao zay sasany misy koa vokatry ny fanamo izy famasina fanadivateny fianana sarana am'zao tontolo zao tsika am'izay misy teny Paoly amin'ny asany apôstôly tokony folo miteny hoe andriamanitra izy mihitsy mijery ny andro sy fahalalana faketryny taona mibe andriamanitra zany mijery ny andro fanolotsy malaky faketriny zany izy mijery ny andro tsika malaky fa malala ianao zany de amin'andriamanitra zavatra tokony ataony responsable be kokoa ianao fahalalana ny tenanao zay le zay mena be de be ny takinamo de menakely koa de vitsy ny takinamo fa tsy mandany fotsiny te fa misy avianao fideba jeritsaka fotoana zay
anisan'ny karoa fiainantsika kristianina bakika aloha le justification de fou justification de fou patelo beaucoup raha tany aloha ka mahazotonambo dia ataona rekonsivoa am'voa telotona ny ataona rekonsivoa izy ka tsy hoany ary am'taona fahefa raha dia masina voandraika ka ataofarafitra am'voalana am'voa tam'taona fadimy dia hinana am'vola ianareo mba hitombo ny fahavitarana anareo zao zovanana ifandehoany tany kanana zavatra israely tany kanana io ty zavatra tedabe taona resaka famolena maloto be zany misy andriamanitra ny amin'zareo misy dila resaka famolena dia misantosanto izy andriamanitra raha tongana raha mamboly a telotona aloha zany tsy mahazo mihinana ny zavatra mitotro mihitsy satria mahalita fadika na jesosy rehefa miasa sy telotona dia le fanoharana tenentsika satria telotona telotona izy voatany tsy mahitampinina mihitsy ka paozay izy famanina izy fotoana donc zany le raha telotona zay efa tokony tady vola mitoky irena tsara ny tamin'ny mpianatra jesosy iny zay ny famasiny zavatra rehetra nafonay daholo ny entarehetrarehetra nanaraka hoe inona no azonay zany efa ifadibebatra efa converti fa jerenareo ny tamin'ny mpianatra jesosy fa matiny telotona mbola misy hinata izy any lehibe tsisy fanesentena tsisy voza mbola misy aho efa nanatona ny zaza amin'ny jesosy tsy mazokasokasika nefa zay any mbola misy rehefa nandeha nitory a tinao tena da tsara ivaratra mba mifantoa fa tsy mihinana jesosy hoe tsy avy amin'iny jesosy sotrogamy ny zanak'olo misy famonjy azy misy toetra mpianatra be tabe zay mitovy amitsika anatin'ny telotona io anatin'ny telotona io zany mangidy io votsy tsisy fiveran'andriamanitra sentiment mandeha taitaita amboalohany fa raha tsy maty jesosy tamin'ny azo fijaliana zay mba misy mivana be satria mila ny azo fijaliana ankehitriny za tsy mitena hoe telotona ny lasana tompo aminareo tsy teza tafara ny azo fijaliana de tamira fony andro sisy foana misy foana ny zavatra mila hitsy amin'ny tompo ao maty izy zay no tena zaray fiany fa misy mandeha soandro jesosy soratokony am'zateny zany ny zava-dehibe a filazantsara dia ny fivavahana ny filazantsara ny tena filazantsara dia zay fivavahana zay daholo ny nambara teo rehetrarehetra teo a ary tena pelaka amitsika amin'izao fotoana zao raha tonga eo anateanao jesosy amin'izao ona sy fotoana zao zavatra dialavin'i jesosy amiko sy aminao dia mitady any zany tena tiana tsiriana tsara tiana tsiriana tsara amitsika mitady vokatra jesosy tsy vao zao ny toriny eto ty toerana ty zany hoe mitady vokatra zany jesosy tsy vao zao tsy vao zao atao hoe raha fandininy angamba kely hoe mitady vokatra amiko sy aminao jesosy inona ny vokatra hoentinao no anatrehan jesosy inona ny vokatra hita an' jesosy amin'ny fiainao sy amin'ny fiainanao isanandro isanandro fa efa voalaza teo na mijery farantsika ny vokatra ny fanahy dia fitiavana vokatra ny fanahy dia alemem-panahy vokatra ny fanahy dia famoram-panahy vokatra ny fanahy dia fanaovan-tsoa vokatra ny fanahy dia finoana vokatra ny fanahy dia fandeferana
vokatra ny fanahy dia fifehezantena. Tsy misy lalàna manoatra an'izay. Mipetraka amintsika tsirairay avy ho fanontaniana. Za koa mipetraka amiko ho fanontaniana. Raha mijery voamiko Jesosy mahita faneferana ve izy? Ina natao hoe mandefitra? Ny atao hoe mandefitra, manana an'izay rariny ianao, manana an'izay afaka ijoroanao ianao, manana ny hoe masovany ianao hoe ianao kosa mety, marina kosa zany ianao zany. Fa hoy ny tompo hoe ny fitiavana dia mandefitra. Mandefitra manoloana ny zay mety hoe anana ny rariny. Ahoana zany? Mafy? Ahoana ny andeferako aminao, ianao zao any amponao. Zay dia lavin'i Jesosy. Raha iresaka pratika zany tsika ny filazantsara eto amin'izao fotoana izao. Zavatra tonga dia tera resahana amintsika. Mila olona mandefitra Jesosy. Za ve mandefitra? Mandefitra vadiko aho ve? Mandefitra ny mpiara-miasa ve za? Mandefitra ny mpiray-tam-po ve za? Mandefitra ve za eo aloha? Fa ny zavatra dia lavin'i Jesosy dia vongo zay hoe mandefitra. Iza no mandefitra eto? Tsy tena tsakalo ny tanana. Fa tika mahay miteny daholo e. Mahay mandahatra, mahay mametrapetraka. Fa Jesosy tsy dia tena te hijereny ity foana. Fa jereny Jesosy tonga dia action. Iza no mamono vokatra tahaka an'i Jesosy hoe mandefitra. Mafy zany. Fa zay dia lavin'i Jesosy aminao. Mandefitra. Raha mamaky sika any amin'ny Kolosianina any dia milaza ny tenin'Andriamanitra any hoe indro fefakaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ao ka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Zay dia lavin'i Jesosy. Zay dia lavin'ny tenin'Andriamanitra. Indro efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ao ka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Zany hoe zay zany zavatra dia lavin'i Jesosy amintsika. Ahitan'ny olona Jesosy tokoa. Jesosy mandehandeha ve ianao? Mandefitra ve? Sa manao aksisika ve ny ambonibisy? Sa mba mavesy? Za ihany manaraky. Ohatranao hoe tara fa za koa hoe ara-iary aminao hoe mandeha loloha. Zavatra pratika ohatry zany anasan'i Jesosy amintsika. Mandefitra. Vao mena aloha ve ny olona rehefa maka sakafo sa ianao mandeha aloha? Mandefitra. Rehefa misy zavatra fisafidianana ve faharobaka voalohany eo ianao? Fa midira daholo fa zay aminy eo ny anahy. Zany ny famatorana ara-panahy Jesosy ary Jesosy mila olona matotra ara-panahy. Raha mbola nateraka indray ianao mandroany tsy mampalina ianao raha tsy mandefitra. Fa raha telo taona, efa taona, 5 taona ianao tao amin'i Jesosy mbola tsisy fandeferana. Mieritreretra. Fa ny vono no amatarana ny azo raha rasaina vavy. Vono no amatarana ny azo. Aiza ny fandeferana? Aiza ny fandeferana? Ao anao misy koa le manazay tamin'ny tavavorana. Amin'io hoe ho avy Jesosy iny. Maninona raha mandefitra kely no tsy rarinareo izy? Maninona raha manaiky ambakainareo izy? Zay kely lazainy eza moa le raharaha. Zay natonga ny Josefa zefa ozy izy. Satria Josefa zany tena nandefitra. Nandefitra hatrafara mihitsy Josefa. Ary Josefa endriky Jesosy. Josefa nanana ny rariny. Josefa nanana ny rariny raha i Josefa maha Josefa azy. Fa no n'Andriamanitra tao anatiny, nandefitra Josefa. Nandefitra Josefa ary nandany fahotana. Namidiny ny ralahany Josefa, tsy tiany ralahany. Dia namidiny ralahany, rehefa namidiny ralahany, dia lasa babo tany Egypta. Rehefa babo tany Egypta, dia tany ray mbola tratra fizantoetra mamay. Nandeha tamin'ny fahatokina, nandeha tamin'ny fahamarinana, nandeha tamin'ny fahitsina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nandeha tamin'ny fahatokina, tamin'ny fahitsina teo anatrehan'Andriamanitra, dia nahazo toerana ambony. Dia Potifara nametraka any i Josefa iandraikitra ny tranony ray manontolo. Ankoatra ny vadiny Potifara ihany. Ankoatra ny vadiny Potifara ihany. Fa ny ambiny rehetrarehetra dia miadreketan'i Josefa. Teo dia mbola nanadara azy indray vadiny Potifara. Hoe ndao hiara-handry amiko, nitsoky Josefa. Satria atao ahoana ozy izy ny hanao an'izany ratsy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary
aloha izay na nandevitra izy teo anatrehan zavatra rehetra na nanendrikendrika azy raha valo tsy misy fa hoe izy no nitady andro tamy nandevitra izy ary fandeferana nampigatra azy asia ve fandeferana jesosy efa nampigatra azy fandeferana jesosy ny nahafaty azy teo amin'ny azy fijaliana fa raha tsy nandevitra jesosy a tany amin'ny fahaverezana daholotsy asika ve raha tsy nandevitra jesosy tany amin'ny fahaverezana daholotsy jesosy eny enzany rehefa ndeha hisambotra azy Pilato a Jaune tonga 20 dia tena Pilato zany tena hoe sy ho mahery sy ho natanjaka hoe za e maka ny ainao fa mivaliany jesosy mazava tsara mihitsy Pilato tsy hainao hoe miaka ny aiko tsy mahazo ny aiko za mihitsy ianao fa zany te amean'io dia omeko anao io fa sao dia verinao hoe ianao no sambotra Pilato tsy hainao ka fa raha miantso indray mandeha fotsiny eto anjely amina milliers de anjely tonga eo hanavitra lahy tamin'ny peterana moa izy ny tena izay atahotra zao le resaka fa tsy hainao mihitsy maka ny aiko ozy jesosy fa zany te ame azy misy inona zany atao am' jesosy nisy fandeferana atao am' jesosy raha rasy anabavy vokatra dia davina jesosy pratique zao fotoana zao mijery anao jesosy mijery azy jesosy firy taona atao am' jesosy firy taona converti firy taona manana am' jesosy zany fandeferana zany fandeferana metraka fanontaniana jesosy zany fandeferana na priorité raha ianao eny andalana ve raha misisika ny tômobile omenao lalana ihany zay zany ianao e sa hoe za priorité raha ianao mbola mitady andeha zavatra pratique zany dia dava jesosy amintsika ao an-trano resaka fitafidy resaka sakafo resaka fotoana resaka zavatra maro fandeferana aoka ho hitan'ny olona alleloia ny mivady aoka mifandefitra rehefa mifandefitra mivady ao trano tsisy ady mihitsy angambo hirahira sy mitsikitsiky foana ka ifandefitra ve anao ka tsisy zavatra mikorotana tsy mahay fandefitra ve fa tsisy le fandeferana dia rehefa tsy mifandefitra ke dia inona zay mbola mazaka inona atao hoe MOI mbola le moi zany ny tao rehefa tsy mandefitra ianao dia je aloha vao tu zay conjugué za en frantsay hoe je tu inona dia ataonao foana hoe je aloha vao tu fa rehefa ao am'tombo tu aloha vao je amen tsy mora mpory zany teny zany fa lazao ao anatin'izany mianatra zay ny tedaviny jesosy amintsika eo ihany hoe mandroaka devoly dia afaka ny devotsy eo ihany hoe tena mahay manambara sy mahay mitory-teny be eo ihany rehefa metra-tanana dia sitrana fa jerevo rehefa any ambadika any isan'andro misy fandeferana ve zay keny tena vedafiny fa rehefa mitory-teny anareo na metra-tanana sitrana mandroaka devolisy dia afaka fa le vo isan'andro zany mety adiny efatra zany manao parady eto dia vitsy zay fa alao hiaraka amiko isan'andro maraina ka hatramin'ny ariva mba mandefitra ve le tantely io izy le mitory-teny eo foana zay ke le vo dia davina jesosy hoe mandefitra ve mila olona feno fandeferana ao am'tompo alleloia tady olona jesosy feno fandeferana endrika tena hoe iny jesosy manana fahefana manana hery fa tsy te hampiasa hery tsy te hampiasa fahefana mandefitra ao jesosy amen zany zavatra dia lava jesosy amintsika fandeferana fa tsisy fandeferana raha tsy misy fitiavana any amin'ny voaloha mihitsy zany hoe vokatra fanaty fitiavana aiza le fitiavana fa zao ny fitiavana Korintiana voaloha 2:13 dia hoe ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa areo zay misy zavatra zany zay le hoe tamin'ny herinandroany hoe endretaka amin'ny anarana dia morataka ny voromelana tsy hoe mandefitra kory dia andefitra foana manoloana ny hoe zavatra tsy mety raha araka fitorinana zany tiako teny raha ohatra ka zavatra ao amin'ny tsy fahamarinana hoy ny voalaza aza miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana sarotra be zany ona zany natao na manana falamasina misy fotoana zany ianao mandefitra vadinao mandefitra amin'ny zanakao mandefitra mpiara-miasa aminao mandefitra mpiara-velona fa misy fotoana koa anao apetraky ny tompo
tsara mihitsy hoe ny fitiavana tsy miara amin'ny faly amin'ny tsy fahamarinana. Rehefa kolikoly io tsy miditra ao anatin'io raha hiara-iasitsika za tsy miara-miasa amin'ny resaka kolikoly satria kolikoly dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy girako ny fanjakan'Andriamanitra ka manoloana zay tsy afaka ny andefitra mihitsy manoloana ny kolikoly, manoloana ny finoty, manoloana ny sadoka, manoloana ny langa. Amen. Fa tsy hoe hitondra fiara akory dia tsisy permis-any aminy dia mandefitra manefera misy polisy tanterany mila iny aza hodina ohatr'izany le tenin'Andriamanitra. Rehefa napetraky ny lalàna ianao fa tokony mitondra permis, rehefa mitondra fiara aiza ny permis anao satria zay ny fahamarinana. Amen. Rehefa apetraky ny lalàna fa tokony ho ara-dalàna ny papier ny tomobile, ny assurance, ny visite technique, tokony ho ara-dalàna ny assurance sy ny visite technique fa tsy hoe ao amin'ny tompo rahalahy malalaka olona ao anatin'ny fahafahana tsy mila visite technique zany tsy mila assurance zany fa ndao irolona fotsiny ny fitiavana tsy miara amin'nyfaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara amin'nyfaly amin'ny fahamarinana. Amen. Azosika ve zay rehefa anao taratasy eny ny visite technique ny tomobiliko mihitsy ny entiko eo anoloana eo dia tsarainy, rehefa tsy voatsara janona aloha dia amboarina. Fa amin'izao fotoana tomobile tsy hitanao any ny visite technique fa voatsara. Marina sady iso dia rehefa jerenao nefa ny tsara sy ny olona rehetra ao hitanao any am-piangonana rehefa alahady. Aiza ny fahamarinana? Aiza ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra? Aiza ny fijoroana ny fahamarinana? Santionany ihany zany. Mena fotsiny hoe eto any ty papier ty dia mavita ny papier, vita visite technique, tomobile ny tsara sanatira pitso raha afaka pitso iny manao accident. Zay ngeny eto Madagasikara manazo eo imolotra fa folo lavitra n'Andriamanitra. Filoposany malagasy manao osika amin'ny resaka visite technique tsy mitondra tomobile ho tsarainy enina dia minazy ao kristianina na dia diakona na dia mpiandy azy na dia pastera. Misy manao an'izany tsy ho tsaraina ny tomobile hoe fotsiny papier dia voatsara ringana noko sy ny fahalalana ny tompo any amindra fo amintsika. Fa zay ny pratika amin'ilay vo rehefa tonga amin'i Jesosy ianao rahalahy tsy mety tsony ty manao papier santoko ty zay le vo zay tsy tia le risoriso tsony. Io nge vita vetivety daholo io raha tena tia natao fa ny lanitra ny jerena tsy miditra ny lanitra raha misy kolikoly, tsy miditra ny lanitra raha misy langalangy, tsy miditra ny lanitra raha misy osokosoka. Tsy miditra milamina ny ianao ety fa ny any an-danitra tsy milamina, tsy milamina. Andriamanitra entitra, Andriamanitra marina, Andriamanitra masina ary amin'ny fahamarinana ny tokony andehanana. Vokatry ny fanahy dia fitiavana ny fahamarinana. Fitiavana ny fahamarinana. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao tsy mety tsony le amponao hoe andaika, tsy mety tsony le amponao hoe anao aferafera, tsy mety tsony le amponao hoe anao risoriso. Permis anao io ve zao azonao tamin'ny tena izy ianao zay manana permis de conduire nanao auto-école ve ianao, nanao examen de conduite ve ianao ary afaka ve sa hoe ty fotsiny dia miola le catégorie ve sa io bevao amin'i Jesosy raha mbola tsy mibebahana. I bevao amin'i Jesosy raha mbola tsy mibebahana fa moramora kely ny azona permis de conduire eto Madagasikara, moramora kely ny hitsarana tomobile eto Madagasikara satria tsy manjaka ny fahamarinana, tsy manjaka ny vo avy amin'i Jesosy. Raha ianao any amin'ny bron misy ianao any manana andraikitra, manana fanapahan-kevitra, manana fahefana aoka ianao hijoro amin'ny fahamarinana. Rehefa langalangy, rehefa tsy mety toero amin'ny anaran'i Jesosy nahafaty ianao ary zany. Manaiky ve ianao? Sao zay ianao mahafirangazana teoria be zany. Fa zay dia davan'i Jesosy amintsika olona mandeha amin'ny fahamarinana taratasinao rehetrarehetra hoe ara-dalàna. Révision anatenan'i Jesosy misy ny fiainantsika amin'izao fotoana. Révision anatenan'i Jesosy misy ny papier-nao ara-panjakana rehetra amin'izao fotoana. Ara-dalàna ve? Tsy haiko na fampiriny na fampiriny mitory an'izay eto. Fa matoa mitory an'izay eto androany mbola misy ohatran'izay indray ato androany tonga eto. Alleluia! Tsara Jesosy e! Iny ianao matoa ianao tenenany an'izany e! Iny ianao! Amen! Rehefa mandeha skotera ve manao kasika foana. Sao Jesosy raha tsy manao kasika anao mety foana. Rehefa zay napetraky ny lalàna manao kasika, anao vao kasika fa tsy kasikety. Mila mandeha amin'ny fahamarinana sika fa zay ny ahitany olona antsika hoe zanak'Andriamanitra.
mandeha amin'ny fahalevera, mandeha amin'ny fahamarinana. Zay no mampiavaka ny ao an' Jesosy. Lazaiko anao fa ny devoly araka ny lazainy misy satria hoe mpamita fetsy. Satria zao ny devoly manana fahefany, manana heno, mahay manao zavatra io, fa mifetra ihany ny hain'io atao. Ny zanak'Israely rehefa andeha ho avoaka ny Mosesy niala tany amin'ny tany Egypte, rehefa nasainy mivoaka tany, nasain'Andriamanitra nivoaka, dia tonga Mosesy teo anatrihan'ny Farao. Ary rehefa tonga teo anatrihan'ny Farao Mosesy, be da be démonstration nasain'Andriamanitra nataony Mosesy. Natao daholo démonstration rehetra ity, natsipo ny tehany, lasa bibilava. Mahery zany atao Mosesy zany, mahery zany Andriamanitra Mosesy zany. Natsona no piskidy ny pimasy ny magicien-ny Farao. Ao hoe mba jereo fa raha inareo atao Mosesy io, inona natao? Natsipo le tehany, mivadika bibilava kotsy. Aika ihany rehetra ihany atao Mosesy. Tsy finin'izany sy mitovy ihany raha ny Andriamanitra reo sy ny Andriamanitra reo Mosesy ny Andriamanitra ihany mitovy ihany, tsy samy mahay mamadika bibilava. Zay. Dia nandeha indray ny loza manaraka. Mbola hainy Farao ihany nanao an'ilay izy. Andao resika vetivety zay Exodosy Exodosy. Exodosy toko fahelina. Andininy fahavalo amby roapolo. Zafady Exodosy toko fahafito andininy faefatra amby folo. Mbola tsara ve tsika? Zanak'ity fa namasina mila apetraka amintsika tsara no androany aho. Tena manavaka hoe inona ny araka ny tenin'Andriamanitra sy inona ny tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Exodosy toko fahafito andininy faefatra amby folo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka mandà tsy andefa ny olona izy. Makanesa ho aminy ianao rampiso, indro hivoaka ho eny amin'ny rano izy, dia mijanona eo amoron'ny ely ianao ambara-piavina, ary ny teny izay movany mena rano hoentinao eny an-tananao. Dia lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitra sy ny Hebreo no naniraka ahy nankaty aminao hanao hoe alefaso ny oloko mba hanompoany ahy any anefitra, fa indro tsy niaino anao mandraka ankehitriny. Fa izao lazainy Jehovah, izao no afantaranao fa izao Jehovah, indro nitehiko ety an-tanako no hikapohako ny rano ao nely. Tena dia midika fahefana. Ka ho tonga raha izy, dia ho faty ny hazan-drano ao nely, ka ho maimbo nely ary tsy tiany Egyptiana intsony ny sotrano. Dia nataony Mosesy zany io, dia nivadika raha tokoa ilay izy. Dia eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo, ary nombiasy teo Egypta dia mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka dia any amafy ny fon'ny Farao, ka tsy nisy niaino azy ny rahalahy izy arak'izay fanolazainy Jehovah. Raha hoe vita koa namadika an'ilay rano lasa raha. Zay vita an'izany zay. Efa Andriamanitra ndray devoly Farao. Faharoa, dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, andininy fahaenina amby roapolo, mankanesa ao amin'ny Farao ka lazao aminy hoe izao lazainy Jehovah, alefaso ny oloko manompo ahy. Fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao, io izao ameriny tananao rehetra amin'ny sahona. Dia isy sahona betsaka anely. Dia andininy fahavalo, ahinjiro ny tananao, ny tanantenao eny ambony sapan-drano ary eny ambony lahin-drano sy eny ka miampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egypte. Dia nahindry Arona tamin'ny rano ny tany Egypte ny tanany, dia niakatra ny sahona. Niakatra ny sahona, dia fizako ary nombiasy koa mananao toy izany tamin'ny fankatovany ka nampiakatra ny sahona. Mbola niakatra koa zany ny sahona zay démonstration zay samy mitovy. Mbola mitohy ihany izy avy eo. Fahatelo, moka. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe ahinjiro ny tehinao ka kapohy ny vovotany tonga moka eran-tany. Dia nanao toy izany izy ka nahindritry Arona ny tanany ny tananteny ary nokapohy ny vovotany. Dia nisy moka teny amin'ny olo ka sy teny amin'ny biby fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran-tany Egypte. Ary mba nanao toy izany koa no miasa tamin'ny fankatoavany mba hahatonga moka kanjo. Halleluia. Eo amin'izay dia hoe kanjo. Amen. Tompo mba
avoaka eto amin'ity varavarana ity antso amena satria nahoana nanao toy izany koa no miasa tamin'ny fankatovany mba hatonga moka kanjo tsy nahay izy ary moka dia teny amin'ny olona sy ny teny amin'ny biby fio dia moy no miasa tamin'ny farao ratsa tanan'Andriamanitra alleloia somana ne masonao zao avele tsara fa mamaky an'le teny teo nananana izy amadika moka tsy hainy le izy aloha izy hoe ratsa tanan'Andriamanitra amen mampaheranao hoe zany teny zany fa zay impossible eo anatrehany olona dia marino possible eo anatrehany'Andriamanitra zay tsy hain'ny olona tsy hain'ny devoly atao possible eo anatrehany'Andriamanitra ny devoly dia tsaroa fa imitateur ny devoly dia pakatahaka azonareo pakatahaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia pakatahaka foana ary alay tahaka foana zay ataon'Andriamanitra fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao rehefa aminao ny fanamasina rehefa mijoro tsara ianao dia hoy izy hoe ratsa tanan'Andriamanitra io tsy haiko intsony alleloia halleloia tena mila olona mijoro Jesosy androany manana ny ratsa tanan'Andriamanitra tiako lazaina aminao hainy devoly makatahaka zavatra rehetra fa ny fitiavana tsy hainy devoly makatahaka zany ny devoly tsy manana fitiavana zany ny devoly tsy mandefitra zany ny devoly tsy tia fahamarinana zany halleloia fa ny tena hitana hoe zanak'Andriamanitra io manana fitiavana io na fahavalina manana fitiavana io na namelaka temaina ny tapola ny akavanana ary dia omendray ny akavy amen manana fahandeferana io tsy hainy devoly alaina tahaka zay halleloia rehefa mandeha ianao isanandro isanandro fa tena anana zay tanan'Andriamanitra zay ianao zay no ahitany olona anao hoe manana an Jesosy ianao feno fandeferana feno fitiavana halleloia feno famonona-po feno fahalemem-panahy zany dia davaka Jesosy tsy azonao any faculté de théologie zany sa azo any faculté de théologie zany fandeferana ve azo any amin'ny sefela sy ny sefala azo any zany raha azo any zany tsy ny ilaina nampafesan'i Jesosy teo amin'ny asonjany ny fandeferana sy ny fitiavana ve azo eny amin'ny resaka institut biblique cours biblique izy azo samy teny hoe azo any zany raha azo any zany dia akoino baiboly dia mody tsy azonao any zany tsy azo tsy any zany satria tsy hainy boky sy ny fianarana zany manaiky zany ianao sa tsy azo ve zany halleloia iasa ao anatinao Jesosy mety misoke anao zany teny zany mety mamontsakotsana anao zany fa tia Jesosy motsakosanina mihitsy ianao tsy hitanao any amin'ny faculté de théologie tsy hitanao any amin'ny cours biblique tsy hitanao any fianarana mpiandro tsy hitanao any amin'ny resaka sepela sy ny sefaly ny fananana fitiavana sy ny fananana fandeferana sy ny fananana fanetetena satria tsy any no ahitana an'izany fa ao amin'ny fanamasina reny any ato amin'ny titenin'Andriamanitra ty any ao amin'ny Jesosy Kristy any no azona fandeferana sy fitiavana sy famonona-po sy fitiavana ny famarinana halleloia tianana fitiavana ve anao tianana fandeferana ve anao tianana fahalemem-panahy ve anao amen amen daholo halleloia fa ny anananao an'izay ny solution an'izay maty anao halleloia maty anao vao hity zay azonareo hoe zany azonareo hoe zany maty anao vao hity zay zao natoko robe folo zany hoe any amin'izay solution zany tsika zao hoe ahoana ry mba olo marina anaty ahoana zany mba handeferana tsy mety tsika le atao anaty fa ota zakona tato gesta hita eo aloha ahoana zany ny solution anao dia niazo izany Jesosy Kristy zay fanambavaka eo ihany zao natoko robe folo zao natoko robe folo andininy fa efatra amby roapolo zao natoko fa robe folo andininy fa efatra amby roapolo samy mahita daholy rehefa samy mahita daholy vakitsika mafy miaraka samy mahita daholy vakitsika miaraka maramanisa telo toy zay anao tsisy amin'ny anaran'i Jesosy akory za mamaky baiboly zany ahoana koa ny anareo hoe tsisy amin'ny anaran'i Jesosy mamaky baiboly fakaka vakinareo fotsiny ty korintiana voalohany toko fahafolo andiny faraky amin'ny telopolo na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany halleloia tsy rehefa maky baiboly eny avao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandeha tongotra eto dia efa amin'ny anaran'i Jesosy azonao tondra tomobile dia efa amin'ny anaran'i Jesosy minambary dia efa amin'ny anaran'i Jesosy miakazo dia efa amin'ny anaran'i Jesosy eny an-dalana dia efa amin'ny anaran'i Jesosy tout est amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy daholo anaovako ny fiainako rehefa amin'ny Jesosy korintiana voalohany toko fahafolo andiny faraky amin'ny telopolo zay vakina rehefa any an-trano
fa na inona ataonareo izy dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Izany hoe rehefa ao amin'i Jesosy ianao, représentant Jesosy ianao. Amen. Dia rehefa représentant Jesosy ianao, ao anatinao Jesosy, ny ataonao rehetra dia efa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hoe hamaky baiboly ianao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Tsisy maharatsy an'izany io, fa tsy voatery ianao an'izany foana koa. Azonareo ve? Tsy voatery ianao an'izany foana koa satria Jesosy efa atao anatiko, efa représentant Jesosy aho. Misy fotoana rehefa mitory amin'ny télé, dia nisy nandefa SMS, mba sy hivavaka ny torotenao aloha alohan'ny mitoroteny. Fa mamenatra hoe ao anakoa ty mitoroteny sy mivavaka ty. Hitanao ka dia ataoko ambadika eo alohan'ny mitoroteny. Fa anao formalité fotsiny asy hivavaka aloha alohan'ny mitoroteny. Tsika tsy ao anaty formalité, tsika tsy ao anaty protocole sy fombafomba. Leo amin'ny fombafomba tsika. Ianao tsy leo amin'ny fombafomba. Ianao ve tsy leo amin'ny fombafomba sy ny kisehoseho fotsiny aty ivelany. Dia mandefa SMS anahy foana izy. Asy hivavaka aloha antorotenao alohan'ny mitoroteny. Sy mionty hitanao tonga dia mitory aho fa mety nitapahako ilay vavaka dia tsy nalefako tamin'ny vidéo ako. Azonareo? Fa tsy fisehosehony aty ivelany zany. Fa za efa ao amin'i Jesosy. Korintiana faharotony fadimy dia milaza an'izay koa hoe iraka izay solotenan'Andriamanitra. Tsy androany ihany iraka solotenan'Andriamanitra. Rapiso iraka solotenan'Andriamanitra. Any am-piasana iraka solotenan'Andriamanitra. Ao anaty fiara iraka solotenan'Andriamanitra. Ambassadeur manana mandat, manana mission atao. Isan'andro zany amin'ny anaran'i Jesosy foana ny fiainako. Amen. Mety mahita anao mihinam-bary any amin'ny hôtely. Tsy mivavaka le rangahy mihinam-bary. Gaza voatery mivavaka e. Efa ao amiko Jesosy efa isaorako azy zany. Sao dia manafotoana anao zany tsy mivavaka akory izy hitako mihinana. Tsy protocole sy fombafomba ny antsika fa Jesosy efa ao anaty efa fiainana. Halleluja. Efa fiainana. Isan'andro isan'andro mety volody amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao asa manara isan-karazany dia amin'ny anaran'i Jesosy. Teny klavia dia amin'ny anaran'i Jesosy. Satria efa Jesosy mihitsy ny atao anaty. Dia izay ataoko zany efa kasihan tanan'i Jesosy. Zay ilay sanany voalohany teo hoe tahaka ny azo reny eny amoron'ny rano izay velona izy mamoa amin'ny tena fotoana. Miasa ndraika lavorary daholo. Miasa ianao any ampiasana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa amin'ny anaran'i Jesosy ny ataonao, ahoana anaovana kolikoly? Jesosy angamba manao kolikoly. Rehefa amin'ny anaran'i Jesosy ny ainanao isan'andro, ahoana ny andangadaigainao? Jesosy angamba manday. Rehefa amin'ny anaran'i Jesosy ny ainanao, ahoana moa tsy andeferanao? Jesosy ange mpanefitra. Halleluja. Anafaka anao mihitsy zany teny zany ianao, anafaka atsika mihitsy zany teny zany ianao, fa mila olona hafa Jesosy ary mila olona mamonovono. Halleluja. Mila tsy tapitra ny fotoana. Hitanena hoe tsy fotoana mila tsy tapitra ny fotoana iainanao. Fa hoe efa mandefitra zany tompo hoe alao aloha izy asivozesika e. Alao izy asivozesika, karakaraiko tsara mba hamoa amin'izay izy. Fa rehefa tsy mamoa izy amin'ny herintaona, azonao kapaina amin'izay. Halleluja. Misaotra Jesosy sika fa mbola manana amin'ny eo de grâce. Fotoana ny fahasoavana. Zaho anao départ amin'izao miaraka amin'ny Jesosy hoe hay zany mbola anaty mpiazakazaka zany. Zao za miaraka amin'ny Jesosy amin'izay. Tsy nandefitra foana ankizy ary malala teo loka fa mandefitra amin'izay. Rehefa manokatra tao bina dia sokafaka no varavara midira aloha ianao. Zay aho zay vao miditra ny volant manokatra varavara fa fianarako izany. Ahoana? Rehefa misakafo dia tsy za aloha mandoatra aloha hoe milala kely ny valinao e. Mbola afaka manao rattrapazy ao amin'i Jesosy. Amen. Mbola afaka manao rattrapazy ao amin'i Jesosy. Zay nasiasiahanao rehetra tany. Tany amin'izay miverina raha io. Tena azafady raha ngamba nasika be taminao. Tena azafady raha ngamba za ohatra ny tena sarotiny be taminao foana. Ao amin'i Jesosy izao tsy sarotiny intsony. Efa maty. Ataon'olona maty ahoana molo sarotiny? Olona maty ve molo sarotiny? Mataonao sarotiny dia manina anao zay? Oh, lavelona be anao zay. Mataonao kizitina dia mbola manina anao zay? Oh, lavelona be. Mataonao melona foana ny vavanao ty tavatava manina anao zay? Oh, lavelona be. Ny solution an'io, io ny azo fijaliana. Ataonao fatsiana io. Maty eo amin'izay dia gaga io laveo zay. Fataisinareo nianatra. Tao amin'i Jesosy zay nianatra. Matito ny farany ambin'ny folo andino fa valo amby roapolo nianara amiko fa malemy fanahy sy tsy miavona. Iza ty alemy fanahy? Gratuit ao amin'i Jesosy. Iza ty tsy avinavinapo hoe? Gratuit ao amin'i Jesosy. Gratuit ao amin'i Jesosy nianara amiko. Malemy fanahy sy miavona koa, tsisy fahaforokarena mila alohanao zay anao vao malemy fanahy.
tsisy fanatitra ny mpaminany mila loanao zay anao vao tsy avy halleloia ozy anao hoe zay tsy mampifavokare zay tsy mampanatitra ny mpaminany zay tena afaka zay tsy miavina fo sady malefa satria jesosy ny mampianatra anay halleloia io mpampianatra tsara indrindra halleloia inona moa le tokony vakina teo zao na toko faharoa folo ay le solution le afahanao mandesina amizay azaiko anao fa jesosy ny solution azakivy anao mbola tsy tapitra tena anao mbola manana tompon'andro anao sao fitiavana olona andeferana anehoana fahalemem-panahy mbola manana azetreretana na famaly anareo vata tamin'noana tonga tety efa tapitra io hoe bon ray zao farovakiko tira sao dia tsy vomaty zao na toko faharoa folo andininy fahaefatra amby roapolo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ay moa le miaraka mamafimafy alefa miaraka mamafimafy mafy tsara alefa zareo atea faramatosy miavokatra hoe halleloia atreo ihany ina tsy mampamoanao tsy latsaka amin'ny tany ianao dia tsy maty dia tsy izy vo mihitsy ravo fotsiny satria milatsaka amin'ny tany any mba tsy maty rehefa ilatsaka amin'ny tany any dia aloha raha maty mihitsy fa raha maty kosa hozy izy dia manino mavokatra be zany hoe ny atonganao avokatra be ao am' jesosy lacroix niazo fijaliany jesosy niazo fijaliany jesosy io no tena mila torina amin'ny olona halleloia io no tena mila torina amin'ny olona fa rehefa io no torina amin'ny olona réglé zavatra rehetra fa raha tsy io no torina amin'ny olona tsy réglé mihitsy lasa misy tsiririta anao te azo vola be te azo trano tsara tare te azo fiara tsara tare zany ina fa tsy ena daholo valamisateo na tsy ilainao zany azonao fa raha zany ny azakazahanao miainga daholo ny kolokolo sy ny lainga sy ny risoriso rehetra ty mbola tsy maty anao zao zany ny vaolana miaraka miombona am' jesosy eo amin'ny azo fijaliany ianao manaiky veto miaraka miombona am' jesosy amin'ny azo fijaliana Luka 4:5 raha misy te anaraka aoka izy mpondra ny azo fijaliana isakin'iny isan'andro ka zay raha lasaina vava vaolana mona miaraka am' jesosy eo amin'ny azo fijaliana androany any ve isan'andro raha mbola miaina koa anao vao mila ty masonao io maray io zany hoe miala anaty am' jesosy amin'ny azo fijaliana andefitra ray andro satria jesosy efa miara-maty taminy ateo amin'ny azo fijaliana feno fitiavana ray satria miara-maty taminy ateo amin'ny azo fijaliana zay le vaolana manasa antsika mihitsy amaty io romanina toko fahadimy toko fahaenina toko fahafito toko fahavalo rehefa any an-trano fa io no manambara ny resaka azo fijaliana hoy izy paoly hoe eritrereto hoe efa miara-maty tao am' jesosy nareo ary nitoetranareo taloha niaraka nombona taminy teo dia rehefa maty jesosy maty koa ianao sy nitoetranao taloha dia rehefa nitsangana maty jesosy dia nitsangana koa ianao nitoetra vaovao azotsika ve zany zay ny mahatonga an'le korintianina faharoa toko fahadimy andimy fafito amby folo milaza hoe raha misy olona ao am' kristy dia hoa ao izy raha misy olona aiza zay raha misy olona ao am' kristy fa tsy hoe raha misy olona ao am-bobao zay tsy hoe raha misy olona ao am' miomana zay tsy hoe raha misy olona ao am' tantely dia olom-bavao izy aoka tsy ao am' fanompontsantsika fa raha misy olona aiza ao am' kristy dia olom-bavao izy nanino lasa zavana taloha indreo efa tonga vaovao reo dia mahita za mihitsy ianao amin'ny tantaran'ny paoly olona brutale olona mansiky olona mahery fa rehefa nidarafika tamin'i jesosy teo amin'ny lalany damaskosy paoly olona nandefitra indrindra paoly olona feno fitiavana paoly olona feno fandefera paoly nefa mpambony olona taloha paoly nefa mpanenjika ny vavaka taloha ary nampiditra azy ireo hatranomaizina fa rehefa tonga tao am' jesosy lasa olo-bavao izy amen mose zany olona lindraza any taloha
Mosesy zany olona nahery vaika zany taloha fa rehefa nentin'Andriamanitra tany anefitra nandritra firy taona 7 taona zay la zay misy ane hoe tany anefitra izy mba hitenena vao fo 7 taona Mosesy tany fa rehefa verina tao Egypte izy zao lazay tena Andriamanitra tsy misy olona mahay nandefitra ohatran'ny Mosesy mihitsy teto tany fa Mosesy mpadefina mihitsy. Halleluja! Mola grave Mosesy ve ka anao? Mola grave Louis Paul ve ka anao? Na mola grave Louis Paul na mola grave Mosesy ara ain Jesosy manova. Ain Jesosy manova anao. Tsy misy olona mahay manova volony izy, tsisy mahay manova léoparda tsy mahay manova. Andriamanitra mahay manova. Arotsika rehetra. Andriamanitra mahay manova ny fo. Ny olona tsisy fitiavana ho lasa feno fitiavana. Ahay andefitra. Ny olona tsy feno tsisy fandeferana, anana fandeferana. Satria ny anamaty amin'i Jesosy tao miasy fijaliana. Ino zay? Finono zay. Tsy hoe manao andeha manempanefa akory dia mba hitondra azy fijaliana amin'izay. Tsy zay mihitsy. Tsy resaka symbole zavatra sy hoe tao vatany hoe anao mbanao lakroa zany anao pinsa misy lakroa io. Tsy zany mihitsy io. Tsy resaka miambozana lakroa io na mametraka lakroa amin'ny tômôbila na mametraka lakroa eny amin'ny trano fatoriana. Tsy important zany. So lasa manompo sampy amin'izany hoe rehefa hivavaka dia eto amin'ity lakroa ity. Ka Jesosy ny tena hoe mandoa io ambony lakroa lakroa rehefa mivavaka. Anfanasy amin'ny fahamarinana. Tsisy sary, tsisy lakroa, tsisy ninino. Ampanà zany tiako tenenina antsika hoe tsarovy hoe itoetranao taloha io niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io. Dia rehefa maty teo io niara-nalevina tamin'i Jesosy io. Ary rehefa nalevina teo io dia niara-nitsangana tamin'i Jesosy dia olona vaovao. Amen. Farany Kolosianina toko fahatelo. Kolosianina toko fahatelo. Ile lazaiko farany teo ty. Kolosianina toko fahatelo. Misahatra tsara be da be mihitsy aho. Zao ny voalaza. Andininy fahavalo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao. Efa akezerana. Fiafonafonana. Lolo-po. Fitenenan-dratsy. Teny mamenatra. Avy amin'ny vavanareo. Avero. Ho ankehitriny esory koa izao rehetra izao. Fahatezerana. Teny aminao Jesosy. Fiafonafonana. Fiafonafona zany fosafosa. Esory fosafosa. Teny aminao Jesosy. Lolo-po. Tsy aza maitso zany hoe lolo-po zany. Teny aminao Jesosy. Fitenenan-dratsy. Zay no teny ratsy. Teny aminao Jesosy. Na teny ratsy iny na teny ratsy ahoana io. Teny mamenatra avy amin'ny vavanareo. Teny aminao Jesosy. Androany. Andiny fasivy. Aza mifandangy anareo. Aza mifandangy anareo. Aza mandangy alainy. Aza mamolopolo. Aveo foana. Rehefa A dia A. Rehefa B dia B. Fa tsy rehefa aly izy voalaza aminao. Tonga any amin'olona ianao aprimo. Na lasa mivadika be mihitsy aveo. Fa rehefa mba aly zavatra mba keneny amitsy izy tonga. Dia tonga ty mbola ihany, tonga ty mbola ihany, tonga ty mbola ihany. Fa tsy tonga eto ako izy. Dia tonga eto amin'ilay izy mivadika aria farany izy efa lasa grec. Azo zavatra hoe tina teneny olona mahatroka amin'ny zavatra teneny tsy mamono, tsy mandangy. Halleluja. Dia tia azo zavatra aingana sy te zavatra te lama dia mamorona sy miteny tafahoatra. Amen. Dia toy zany. Dia le solution amin'ny andiny fahafolo. Efa notafianareo mitoetra vaovao. Halleluja. Azonao ve zany? Efa notafianao mitoetra vaovao. Na voasoratra akaiky hoe olona vaovao. Efa notafianao mitoetra vaovao. Ary efa narinana iny. Mitoetra taloha, olona taloha mba amin'ny asany. Ary efa notafianareo mitoetra vaovao. Efa narinana toetra taloha, efa notafiana toetra vaovao. Ny azo fijaliana Jesosy. Izay avaosina ho amin'ny endriky ny fahalalana tsara araka ny endriky izay nahay azy. Isanao zany ianao dia metsara. Amintsika ve zany teny zany? Mazava amintsika ve zany teny zany? Zany zany base biblika mila anantsika tsara hoe
arina le toetra taloha dia tafina le toetra vaovao dia iny vaovao foana iny fa tsy hoe efa vaovao dia lasa totandray azonareo fa le misoratra eo hoe ny tafina ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izy izay nahary azy tovyendrika amin'izy ianao zany zany hoe lahatsika zany miakatra zao mitovy an' Jesosy azonao lasa ny fihetsiky Jesosy ny fihetsika ao lasa ny fomba Jesosy ny fombanao lasa ny toe-panahy Jesosy ny toe-panahinao lasa ny toe-po Jesosy ny toe-ponao tsy patianao ke zany zay ny tena filazana tsara fa tsy hoe makanisa am' Jesosy azo vola be anao azo tambe anao azo fiara be anao makanisa am' Jesosy dia velona amin'ny finoana ianao makanisa am' Jesosy dia omotana daholo zay tsy mety ao aminao iaro aminao fitiavan-tena iaro aminao fitiavam-bola iaro aminao friariana iaro aminao fiheboebo amen makanisa ao am' Jesosy ianao dia avy amin'izay le andiny fa raika amby folo fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy tsy misy na voafora sy tsy voafora na baribarianina sy sy titianina na andevo sy tsy andevo fa Kristy ny zavatra rehetra amin'ny rehetra zay tompoko ny solution tsy hoe zay jiosy nareo jentilisa zay grika zay baribariana zay skitiana zay jiosy tsy zany ny important ny zava-dehibe dia anao manana an' Jesosy amen ianao manana an' Jesosy tsy hoe zay katolika zay protestant zay anglikana zay evangelika zay rema zay refi tsisy ijereva an' Jesosy an'izany tsisy ijereva an' Jesosy an'izany ijereva an' Jesosy Jesosy fe ao anatinao fandefera fanemem-panahy fitiavana Jesosy fe ao anatinao famoram-panahy amen toizavoara ko mitafy famoram-po sy fiantrano zany eny akazo atany Jesosy ianao fa mitafy famoram-po fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araky ny olo-fidin'Andriamanitra sady masina no malala iza raha ianao iza ny statut ianao olo fidin'Andriamanitra dia manino sady masina no malala avereny tsara hoe izy ianao fidin'Andriamanitra sady masina no malala rehefa olo fidin'Andriamanitra ianao ny sady masina ianao no malala dia lasa misy famorao fiantrana fahalemem-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana zany olo fidin'Andriamanitra halleloia dia ianontany ianao hoe za ve olo fidin'Andriamanitra olo fidin'Andriamanitra ianao tiany ianao aza nametra-panontaniana koa fa tiany ianao satria ianao mandeha titeny ty dia tiany ianao andiny fahatelo amby folo mifandefera ka mamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany araky ny namelan'ny tompony heloka reo dia aoka mamela heloka ianareo aleoka ambony zany rehetra zany ny fitiavana halleloia zay zavatra tia nazarena amitsika efa akaiky Jesosy aoka mitan'olona rehetra fandefera tadidio androany hoe olo fidin'Andriamanitra ianao sady masina no malala ode anao ave dia masina zany dia hitanao an' Jesosy ianao efa petahan'olona sy renindray no masina tia hafa an' Jesosy halleloia Jesosy fa zay olona fa masina voatokanao an' Jesosy amen masina voatokanao an' Jesosy tsy ny akazo masina masonao hoe tsy ny akazo masina fa iza masina Jesosy masina dia enao ko masina halleloia feno fanetretena feno fitiavanao am' Jesosy olo fidin'Andriamanitra sady masina no mahalala halleloia zay tiako tenena hoe rehefa am' Jesosy misy zavatra ongotanao misy zavatra endanao dia misy zavatra ametraka amen ho antsika zany am'izao fotoan'izao dia iza no masina dia iza koa asanova sao dia tsy hainareo le lesona iza no masina Jesosy masina dia iza koa rehefa masina Jesosy ka tonga am' Jesosy ianao dia masina ihany koa ianao rehefa am' Jesosy tsy tia olo mankahala tsy famalinana rehetra olona masina ao am' Jesosy azontsika ve zay famalinana zay ny amasina anao dia Jesosy ao anatinao ny amasina anao dia rano Jesosy manamasina anao amen zay mihitsy lazay Petera hoe ianareo dia taranaka voafidy firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilaza ny hatsarany lay ny antsoanareo dia tena tia nampianaka amintsika izany
Avetika sy ndriko tsara tsy miakazo masina mana masina anao fa na masina tahaky ny narany akazo rehefa tsy masina ianao tsy masina. Alleloia. Ary tsisy hoe akanjo masina zany ao am' Jesosy. Mazava ve? Tsisy hoe akanjo masina zany ao am' Jesosy fa io no lazaina teo hoe mitafy famondrapo, mitafy fiantrana, mitafy falemem-panahy, mitafy fanaovan-tso, mitafy fandeferana. Zany ny fitafiana. Araky ny olom-bofidin'Andriamanitra sady masina no mahalala. Amen. Olona afaka ianao am' Jesosy, olona afaka ianao am' Jesosy, ary ianao masina. Rehefa masina ianao, ilobako ty masina. Azonareo ve zany? Rehefa masina ianao ikiraronao io masina. Amen. Rehefa masina ianao patalohanao masina. Aty masina ianao ao tompo, voatonga raman'Andriamanitra. Halleloia. Halleloia. Azotsika ve zay famarina ny ten'Andriamanitra zay? Amen. Fa ny Grika, ny Romanina, ny Jiosy, ny judaïsme, figabana judaïsme manao an'ilay akanjo rebareba sy akanjo lava be sy le misy kisarisary reny. Fa ny mpino zanak'Andriamanitra tsy toe-panahy malemy sady miadana. Zay le voalaza amin'ny Petera hoe akanjo sarobidy zay. Zay ny akanjo sarobidy. Fa tsy manao sotanina zany ao am' Jesosy. Azonareo? Tsy manao akanjo rebareba zany ao am' Jesosy. Sao dia sokeray ianao am'zany. Fa zay no izy. Ao am' Jesosy ianao manao kapa sy kobidoara ianao tonga mivavaketo. Tsy problème. Na manao t-shirt ianao tonga tsy problème. Ny toe-panahy anao dia reny Jesosy. Ny toe-ponao zay reny Jesosy. Amen la. Halleloia. Masina ianao am' Jesosy, masina ny mombanao rehetra. Tsy lany andro tsony ianao anasa lamba akanjo masina dia mbola hipasoka akanjo masina. Reraka be no hipasoka ny akanjo masina. Ka Jesosy nampiakanjo masina sy hipasoka akanjo masina anao. Ianao masina ao am' Jesosy. Dia ny akanjonao dia ino masina foana. Misy olona ery aminao ery eny an-tokotany mila metrahanao tanana, mila hoentinao ambava, mila horasinao dia voly. Tsy hoe arosonao fa tsy ho manefy misy akanjo masina. Ry Paoly, ry Petera, ry Silasy, ry Jakoba, reo apôstôly tsy hisy resaka akanjo masina zany. Fa tonga dia niafo ny fanamasina. Alleloia. Niafo ny fanamasina. Olona masina ao am' Jesosy sady tsy zany lalabava. Meme anao fafantatrao ny fahamarinana. Manafaka anao zany. Amen. Zay no ao am' Jesosy. Alleloia. Izao no lazaiko anao. Betsaka ny fahintsika, betsaka ny ala, satria mijoro amin'ny fahamarinana ianao, mijoro amin'ny fahitsihana ianao, mijoro amin'ny saintsika ianao, mijoro araka ny Baiboly ianao. Dia betsaka ny fahintsihana, betsaka ny fanaratsiana, betsaka ny ady. Fa zao, rehefa Jesosy no mombanao tsisy mampihoatra anao. Rehefa Jesosy miaraka aminao tsisy mampihoatra anao. Rehefa Jesosy miatoka anao na misy arivo ao, na misy ray alina ao, miza izy ao jery fotsiny. Jery anao fotsiny andray, indray talery fahavokely. Io indray talery fahavokely. Mijery maso fotsiny fa tsy afaka mikasika an'iny. Efa Jesosy miaro manodidina ao. Alleloia. Raha tsy vita amin'ny mission, Jesosy tsy manary zany e. Alleloia. Tsy manary zany Jesosy lazaiko anao zany. Na iza manary, na iza mandao, na iza miaro. Rehefa Jesosy ny ao, ao anao izy Paoly, akany amin'izy Petera, akany amin'izy aloha zay, akany amin'izy zay. Ianao manana teny fiainana mandrakizay, ary fantatsay fa ianao le Messia. Alleloia. Fantatrao ve fa Jesosy le Messia? Amen. Fantatrao ve fa Jesosy tianao? Fantatrao ve fa Jesosy miantoka anao? Fantatrao ve fa Jesosy maniraka anao ihany koa? Amozogozona zay rehetra tsy avy amin'ny Jesosy. Amrodana zay rehetra tsy avy amin'ny Jesosy. Dia ametraka zay avy amin'ny Jesosy. Halleloia. Tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy. Hoe isan'andro ny azy fijaliana. Fa ratsinainy ianao mety mitondra ny azy fijaliana. Rehefa tsy miampiny ianao talaka, tsy atonao indray ny azy fijaliana. Velona be indray le titeny. Azonareo? Velona be indray le mitabataba sy le masika iny. Raha zay ny mahatonga Jesosy amin'ny teny hoe oeto isan'andro, isan'andro. Gaga aloha ilay tsy tamin'ny lasinainy ianao tao nandefitra be. Tonga zomako tao masika be. Fa ahoana any ianao be? Zay mahatonga le izy hoe eto isan'andro, isan'andro. Dia zay mahatonga le izy hoe ady le miaraka amin'ny Jesosy. Ady le miaraka amin'ny Jesosy. Zay mahatonga ny tombony teny hoe Jehovah iady anareo. Anareo ani? Isa niady anareo? Fantatrao Jesosy. Fantatrao i Jehovah. Fantatrao i Yahvé. Tsisy manoatra. Rehefa io miady aminao
aza mirovaka ianao io ve dia tsy tenenao koa zany ataony aminao zany io ve dia anao ve dia tsy mba misy zavatra mba ataonao ianao toatra miaino any be fotsiny kalma fa tsy niany teo miady anafa zavatra azonareo le zany reraka fotsiny anao mitabataba sy miaina sy mikovokovoka ma ny ao am Jesosy kalma fotsiny petraka zany satria tono mahafantatra fa Jesosy nefa miandraikitra mombanao azonao tsisy zavatra midify zany ao am Jesosy lazaiko anao zany lazaiko anao zany tsy adinony Jesosy ianao zay tonga eto tsy adinony Jesosy ianao Jesosy micontrôle ny situation rehetrarehetra amen misy tenena Jesosy azany mihitsy tsy adinony Jesosy ianao raha mety misy ny tena tsy hitan'ny Jesosy mihitsy za ty raka adinony Jesosy mihitsy momba miteny aminao Jesosy ianao tsy adinoko ianao amen miteny aminao Jesosy ianao za micontrôle ny situation rehetrarehetra amen za micontrôle ny zavatra rehetrarehetra ary zavatra anjoanao tsy ahafaty anao amen fa eo Jesosy mivolany aminao fa ianao mila maty amin'ny maha-olona tavoka amen so dia tsy azosika reny ahoana moa zany tsy ahafaty any ohatra hoe mila maty ndray a maty amin'le toe-po sy toe-poanasy le toetra taloha fa olona vaovao ao amin' Jesosy tsara Jesosy tsara Jesosy mahireza daholo mahireza ao amin' Jesosy any mino fa tsy andalomaina aminao zany teny zany atafalatsaka tsara ny fonao mba ho maro ny fotany tsara fotanlonaka andaira zany teny zany ary amobe ho an' Jesosy zay amobe ho an' Jesosy efa isa te amobe ho an' Jesosy isa te amobe ho an' Jesosy tonga avy aminao raha zevinao fa mamobe ho an' Jesosy ianao arazatanao tsieritreretinao maty tonga ho azy aminao rehefa Jesosy miasa amen maino amen dia misy any amen